Miarabantsika rehetra indray amin'izao alahady fa 17 volana May 2020 zao. Mihasarotra ny toedrarà eto Madagasikara momba n'ity valanaretina na pandémie Covid-19 ity. Savorovoro ny saim-bahoaka, tebiteby satria tsy ampy ny vaovao marina, bentsa ho mandeha ary tena tsy misy mihitsy mangarahara manodidina an'ity valanaretina Covid-19 ity. Variana amin'ny resaka tambavy na tsindrona Covid organique ny mpitondra ka dia ohatra mitombo teny fatratra amina fanafody. Lazaina fa tambavy, avy eo indray remedy traditionnel amélioré, lazaina fa mitsabo curatif na koa miaro préventif. Be loatra ny zavatra voalaza sy tantaraina fa tsy nisy fanaporofona ara-tsiantifika izay eken'ny firenena rehetra eo amin'ny resaka fitsaboana, resaka fanafody no resahana ka mametraka ayay sy fahatahorana eo amin'ny fahasalamana eny hatramin'ny ain'ny vahoaka malagasy izany, satria ohatry ny etehatra amin'ny hazo boboka tsika raha ohatra ka zavatra tsy mitombina araka ny tokony ho izy ty resaka tambavy sy tsindrona indray moa zao no tetehana ho atao antery amin'ny vahoaka. Efa tsy ampy ny resaka tsy fandraisana andraikitra hatrany amboalohany tamin'ny fanidinany sisy tany, be dia be ireo olona izay fantatra fa narary nitondra ny otrikaretina nefa nandositra dia tsy hita hoe nakaiza na nakaiza fa navela ny riorio atseroa, ka zay no mahatonga ny izao fahasarotany toedrarà izao. Eo indrindra le olana satria mba entina ampisehoana fa mahavita azy le Covid organique, na indrindrindra koa ampisehoana fa hoe azo antoka dia afenina ny tena zava-misy marina momba n'le valanaretina. Ka ny zavatra tena hoe efa mihoatra ny sanga mihoatra ny loha raha dia tsy manana zo arary intsony ny olona fa bedesina saziana zay ho fokontany izay manana misy marary mihoatra ny 5. Taiza ianao mbola nahita an'izany teto ambonin'ity tany ity? Ny any amin'ny faritra tany amin'ny faritra atsimo dia lazaina fa nirongatra ny tazo. Tany amin'ny faritra Mahajanga lazaina fa misy ndraiky io ny valanaretina dengue. Zany rehetrarehetra zany dia fa ao anatin'ny tsy hoe fanaritsaronana an'ilay valanaretina Covid-19 fa mety manafina ny tena ohatry ny ahoana marina zany no fiantraikan'ity valanaretina ity eo amin'ny vahoaka malagasy. Fampatsiahivana aloha dia betsaka ny itovizan'ny soratra aretina eo amin'ireo aretina telo ireo, zany hoe ny tazo, ny dengue sy ny Covid-19, fa kosa ny mampiavaka ny Covid-19 dia ny resaka fahasemporana. Tsy misy an'io any amin'ny tazo, tsy misy an'io koa any amin'ny dengue. Maro koa ireo olona izay hita mitsitra eny an-dalana eny, lazaina fa matin'ny anoanana. Ka izany rehetra zany dia mitaky ny filazana ny tena zava-misy marina sy ny mangarahara
manodidina ny valanaretina mitranga any Madagasikara amin'izao fotoana izao, indrindra moa fa ny resaka Covid-19. Raha azavaina tsotsotra zany ny momba n'ity resaka Covid-19 ity na ity aretina valanaretina pandémie Covid-19 ity dia aretina manala saly izy ity, zany hoe areti-mandoza mahafaty ohatry ny aretina rehetra ihany. Nefa raha misy tandrevaka, le tandrevaka ny tena antony mahatonga anazy andripaka ain'olona marobe. Fa raha hoe tena voafehy ara-dalàna ny resaka fiarovana ny tsirairay avy amin'ny resaka arovava na masaka na kasoposozizintsika, dia azo fehezina ara-dalàna ity valanaretina ity. Eo indrindra moa ny olana izay nitranga tao amin'ny firenena rehetra, na lehibe firenena lehibe ohatran'ny Frantsa raha dia anisan'ny tratran'izay, tsy nanana, tsy nisy ny kasobosy ampy, dia nolazaina teny am-boalohany fa tsy ilaina le masaka. Tsisy hafan'izay ihany koa nitranga zava-nitranga tao Madagasikara. Fa taty aoriana zany vao natsapa sy tonga saina fa tsy misy afa-tsy ny fiarovana amin'ny alalan'ny kasobosy na ny masaka ihany no ahafahan'ny tsirairay misakana ny fidiran'ity otrikaretina ity ao anatin'ny vatany. Hatramin'izao mantsy, amin'izao fa 17 volana May zao dia mbola tsy misy na aiza n'aiza eran-tany afaka milaza fa manana ny fanafody mahasitrana an'ity Covid-19 ity. Fa ireo mesure barrière ireo ihany aloha hatramin'izao no tsy maintsy arahan'ny tsirairay avy mba ahafahana mifehy an'ity valanaretina ity, ary koa mba tsy hifamoivoizan'ny olona be loatra ohatran'ny fanao eran'ny tany manontolo. Aretina mandoza ity Covid-19 ity fa manala sala, satria rehefa natao ny fandinihana zany ny tena hoe étude clinique tany Allemagne moa nanaovana azy ity, natao tamina olona 1,000 10,000 personnes tao nandritra ny 2 volana. Tao anatin'ireo olona 1,000 ireo zany dia tsikaritra fa ny 7 isan-jatony tsy nahitana soritra aretina, zany hoe tsy nahitana symptôme velively na koa amin'ny ataontsika hoe porteur sain. Ireo olona ireo nefa ny tena atahorana indrindra, satria le olona marary raha tsy mahafantatra ny tenany hoe marary izy, satria tsy misy soritra ninina mihitsy milaza fa marary izy. Na koa tao anatin'ireo 7 isan-jaton'ireo koa nisy ny manana soritra maivana na hoe léger symptôme, zany hoe na hoe mikohoka kely fotsiny izy, na izy nisy fanaviana kely, na izy vizaka, na izy sepotra kely fa tsy tonga amin'le fahaseporana be hoe tsy maintsy mandeha makany amin'ny manao réanimation na famelomanaina. Ka tao anatin'ireo 7 isan-jaton'ireo zany dia sitrana ho azy. Ary ny taty Frantsa moa tamin'ny fiandohan'ity valanaretina ity Covid-19 ity dia miverimberina hatrany eo amin'ny télévision ny fampitandremana ny olona sy fanairana ny olona hoe
raha marary ianao de mijanona ao an-trano, aza mivoaka ny trano, aza mifangaroaro amin'ny olona sasany, zany hoe si vous êtes malade restez chez vous, la maladie guérit en 4-5 jours. Zany hoe raha ny tena izy zany a de andro vitsivitsy monja de sitrana ho azy ny 7 isanjatony an'ireo olona ray alina tratran'ity resaka Covid-19 ity. Ilazany zany fa tsy aretina hoe mandoza le izy, zany hoe zay voany rehetrarehetra de tsy maintsy ho faty. Tao anatin'izay ray alina zay olona ray alina zay dia 50 na 80 fotsiny nahitana hoe marary, nisy an'izay soritra aretina hoe maivan'izay, olona 50 sy 80 tao anatin'izay ray alina zay. 30 tamin'izy ireo ny maty. Zany hoe raha atao zany ny kajikajy dia raha tao anatin'ny ray volana 30 ny maty tao anatin'ileo olona ray alina de olona ray isan'andro ny maty. Zany hoe zavatra azo fehezina ara-dalàna mihitsy zany ity valana aretina ity raha voafe hoe tandrina ny olona samy miaro ny tenany, fa matoa zany tonga amin'ity resaka hoe catastrophe hoe olona be de be ny ray mandripaka iny olona be de be ny ray mandeha de satria maro be le olona tratran'le otrikaretina, ka rehefa mitombo le isan'ny olona tratran'le otrikaretina de betsaka zany ny marary de betsaka ny maty. Ohatry ny mitranga any taty Eropa sy tany Chine io ary any États-Unis koa. Ny tena olana zany raha atao fehezina dia tsy tokony hitepitepitsika rehetra, tsy hoe voatondra n'ity otrikaretina ity de tsy maintsy ho faty, fa ny tena izy de tokony samy miaro ny tenany manomboka zao, satria tsy misy afa-tsy ny mesure barrière, zany hoe ny masque na kasibosy no fomba azo antoka indrindra isakanana ny otrikaretina tsiditra ao anatin'ny tenany tsirairay avy. Eo nefa no olana voalohany indrindra misy ary tena misy ary mampalahelo eto Madagasikara, satria vola tsy tokony tsoforoana no azo fanampiana momba niady amin'ity valana aretina Covid-19 ity, fa na de masque na kasibosy ara-dalàna zaraina maimaim-poana ho an'ny vahoaka raha tsy vitan'ny mpitondra fanjakana. Zany hoe mpitondra fanjakana tsy tompon'andraikitra velively ireo, tsy miay ny vahoaka ary tsy mahavita azy, satria raha malala fa manao masque tsy ara-dalàna de namany tsy manao ininona ihany. Raha iny masque kely efa tsy fantatra na 4% ny efficacité na 4% iny no koa mbola tsy misasa fa iny ihany no entinao maraina atoandro hariva ny apitso ny ravaka apitso mandritry ny herinandro de lasa iny indray no atao hoe niana virus, zany hoe karazana hoe daba na fa siny be fitahirizana virus fa tsy miaro tsony. Ny resaka rano moa de raha malala efa 4 taona zao mijaly ny mponina amin'ity resaka rano ity, tsy maintsy milahatra ny rano tsy zarizary, rano potaka, zany efa zavatra nitranga tamin'ny vahoaka daholo zany. Ary na misy ara le rano zany ara niosotrona ny maika fa tsy ny sasana. Eo le olana de efa mipetraka indray le olana. Zany eo le problème à la base, zany hoe tena primordial, zany hoe fototra dia ny problème fahantrana eo amin'ny malagasy. Resaka sakafo moa de efa tsy resahana tsony, satria nanasaina ny hiboka ara ny olona de ny raha nanahita
fa tsy maintsy nyzaraina sakafo tangorona amampolo ny amanjato ny anarivony na koa tsy voafehy fa tsy maintsy mivoaka mandeha mitadiny zay ho arapaka satria nohanina an'io tediavina an'io ny epitsy mbola tsy fantatra. Ny olana faharoa dia eo amin'ny resaka fitantanana. Tsy nisy mihitsy ny mangarahara ary tsy nisy koa ny fitsinjaram-pahefana mazava na délégation mena an'ireo zay any amin'ny faritra momba ny ady amin'ny Covid-19 ity. Ireo politika no naka ny toeran'ireo manam-pahaizana eo amin'ny ara-pahasalamana ka dia tonga amin'izao zavatra manahirana izao tsika nanjary lasa fitaovana famoretana ny amehana ara-pahasalamana, nanjary lasa resaka politika fa tsy resaka ady amina valana aretina. Ary ny orana fahatelo dia ny filoha malagasy mihitsy no olana eto amin'ity firenena Madagasikara ity. Satria olona azo lazaina fa manana double personnalité na hoe misy olona mifanohitra ao anatiny ao, mbola iverenako manokana iny amin'ny manaraka fa indrindra koa olona atao hoe narsisika na hoe manana fideran-tena tafahoatra, zany hoe mihevitra ny tenany ho tsara na ho may noho ny olon-drehetra, tsy mety diso fa tsy maintsy manana marina hatrany. Kanefa hita zao fa makany amin'ny tsizy ny fitantanana ny firenena sy ny fitantanana ity valana aretina ity dia andao ihany. Ary eto am-pamaranana dia atsaro ity fanaovana kobay ny vahoaka malagasy ity izay tsy hitondra inona aoka tsy ity resaka vaksiny izay tsy mazava lazaina fa Covid organique ity teny am-boalohany, avy eo indray lazaina fa misy resaka amerikanina ao ambadika, aoka hifantoka bebe kokoa amin'ny fiarovana ny vahoaka amin'ny alalan'ny arovava sy ny tsy isian'ny fifamoivoizana na ny fifangarongaron'ny olona be loatra. Zay ny tokony ifantohan'ny politika ahafahana misakana ity valana aretina Covid-19 ity. Avy alao andeha malalaka ny fitiliana satria azo antoka zany hoe Institut Pasteur zany na ny Merieux raha resaka hoe analizy na fitiliana otrikaretina no resahana. Mila hitarina ny resaka fitiliana, ahafantarana marina hoe aiza marina ny tena ampleur na hoe ny habetsaky ity valana aretina Covid-19 ity eto amin'ny firenena. Amin'izay ahafantarana ireo olona mitondra marina ny otrikaretina mba ahafahana manokana azy ireo hijanona any an-tranony raha maso, raha azo atao na koa atokana amina toerana manokana. Mila atsahatra aloha zany ity resaka déconfinement ity. Verina ireo confiné na gasy na verina mioboka ahafahana mitily marina iza amin'ny marary ao anatin'ny vahoaka sy ahafahana misakana ny tsy fianaka ity valana aretina Covid-19 ity satria hatramin'izao dia mazava fa mbola tsy sous contrôle velively ity valana aretina ity. Zay indray ary aloha fa dia veloma indray ary mirary soa sy fahasalamana antsika rehetrarehetra ho lavitra ity areti-mandozy ity. Veloma to.